fialantsiny be deaibe no apetraka satria dia tapaka teo amin'ny ora iray teo ny fanarahanareo ny Miara Manonja MBS radio mada tsotra ny anton'izay tapaka ny herinaratra zay aty amin'ny fiaingan'ny sary sy ny feo zany aty Anosipatrana dia Anosipatrana manodidina rehetrarehetra aty dia tapaka daholo ny herinaratra jirama io resaka io dia zay zany no natonga an'izay fatapahazay hatreto mbola tsy miverina ny jirony jirama fa ny ato amin'ny MBS zany no mitady vahaolana mba ahafahantsika manohy ny fandarana dia vahaolana solution avy ato aminay zany no ity ahafahanareo zany zay manaraka ny fandaranty ary zay fatapahazay dia mazava loatra fa tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny fitaovana maro samihafa dia miketrika ny teknisianina maro tato amin'ny anivon'ny MBS dia ahafahantsika manaraka indray zany ny fitohizany dia raha ity tapaka izay jiro izay isika zany mazava loatra fa dia anisan'ny mpanjifa ao anatin'izany fa zany no zava-misy ny namana faniry Ndahoary. Ny solomavom-boaka ny Madagasikara Tontsoa Andriamampandry moa zany dia mampitondra ny fialatsiny ho antsika rehetra satria zany dia niara nikarabaolana niara niaritra tamintsika tito izy saingy noho ny adidy aman'andraikitra dia tsy maintsy nandaho antsika izy zany na mbola te hanohy ary ny zavatra zay nambarana tao anatin'iny fandarana zay teo ampitenenana mihitsy izy no tapaka Rina Rabe Mananjara dia zay ny zavatra mitranga zany amin'izao fotoana zao tsy mbola miverina ny jiro ary tsy tongatonga ho azo zavatra zao jirony jirama tsy tongatonga ho azo zavatra zao hoe fa maninony zao sagantrao no mitranga ary ny amin'ny akabeany dia réseau rehetra saiky manerana Antananarivo no misy an'izay fahatapahan'izay Rina Rabe Mananjara dia lay fahazom-bavao lay fahazona lay zava-misy amin'ny akabe manoloana zay mitranga eto anivon'ny firenena ihany koa dia voadona ao anatin'izany zay andesahantsika izany ary zay no anairana hoe matoa misy an'izay fihetsehany mpanjifa izay efa tiana manamarika fa efa maro be ny olona tonga eny amin'ny kianjany 13 raha ny fampitam-baovao zay voaraintsika amin'izao fotoana zao kanefa dia misy moa zany ny mitsotokotoko amina toerana samihafa matoa izy ireo tonga eo dia mpanjifa ary zany ihany koa Rina ny mahatonga ny rehetra hihetsika sy hijoro amin'izao fotoana zao hoe tena tsy rariny zao zavatra zao ary la endriky ny fanjifana amin'ny zavatra maro mihitsy satria rehefa tonga indray io facture io Rina zay sady nanimba fitaovana no miteraka fahavoazana eo amin'ny fotoana sy eo amin'ilay lafin-javatra maro zay tokony horatovin'ny olona ao anatin'ilay hoe herinaratra dia misy fahatiantoka be tabe aterak'izay fa ny jirama tsy raharaha amin'izany fa ny azy dia ny facture miopapana no atolony any amin'ny mpanjifa ary dia izany no hijoroany rehetra amin'izao fotoana zao hoe tsy rariny tsy mety zany zay aloha zany zavatra fanamariana voalohany fanamariana faharoa efa andresahantsika teo ihany no hoe ny zava-misy amin'izao fotoana zao ve la hetsika ataony zon'ny mpanjifa na ny firesahantsika ihany koa ny zavatra ambara eto amin'tony onjam-piotony amin'tony fahita lavitra tony koa ve manelingelina ny sasany zany ka atao daholo zay fomba anelingelena rehetrarehetra zay de eo zany no hitondratsika ny adevitra samihafa zany ny sary eny amin'ny kianjany 13 mandrotsaka eo ihany ny teknisiantsika zany satria tsika moa zany dia anisany miezaka mapita ny vaovao samihafa moa zany Rina Rabe Mananjara zany hoe arakaraka ny fivoarany vaovao eny fa tsika moa zany dia manana ny lafim-panadihadiana samihafa arak'izay fanomantsika teo dia niresakitsika ny feo zay nalefa ny nataony mpanao gazety mpamakafaka teo aloha zay mpiambina ny gouvernement amin'izao fotoana zao mikasika indrindra ny resaka fidinana an-dalambe Rina sy ny fipoahana ara-tsosialy tao anatin'izany no nila zany fa fatao zany any amin'ny tany rehetra fa ny andraikitry mitandro filaminana dia ny miaro mitandro izay filaminana izay fa ny faneho-kevitra avy any amin'ny vahoaka dia verina fa rariny sitsiny zany satria zany no ambara ao anatin'izany hoe zo zany na zon'olombelona zany fa eo ihany koa ny filazana ny amin'ny hoe rehefa miopapana rehefa be loatra lay tsy fahazakana zay zava-misy na ny sondrom-bidim-piainana zay na ny resaka délestage na zavatra hafa mifandraiky amin'izay dia rary ny vahoaka raha hidina an-dalambe satria tsy miaino hoy ny nambarany ny fitondram-panjakana fa mbola ho ampitsika Rina Rabe Mananjara le faneho-keviny amin'ny hoe
ny fidinana an-dalambe ny faneho-kevitra de ao anatin'ilay droit absolu zay zany na tena hoe zo tanteraka zay ary tsy azo anombinana dia horenesitsika ity feo mbola izy ihany a terenesitsika ity zany ahafantaratsika mba hilazantsika satria andro ankomoa andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona de averitsika nyzany feo zany mba ahafantarana hoe nisy tenina tompona ndraiky mpanjakana am'izao fotoana zao fony mbola tsy nahazo ndraiky mpanjakana nge fa mpanao gazety mpamakafaka tam'izany fotoanandro zany ary nisy fotoana ihany ko nitarika tolona teo amin'ny manodidina nio toeran'io de mahafantatsa tsara ny lanjany zany faneho-kevitra sy lanjany zany zony tsirairay avy zany de averitsika zany mba hoen'ny mpiaino mba ho fantatry ny rehetra ny hoe aiza sy manahoana ny zavatra zay tokony fanapahan-kevitra raisin'ny vahoaka zany fitakina io ary droit ny citoyen rehetrarehetra midina an-dalambe droit le plus absolu mihitsiny zany droit de manifester zany droit et liberté de manifester tena zo zany ary aza tonoana ao fa ny fianakaviam-be raisam-pirenena zay tena tsy mankasitraka ny coup d'état kanefa tena miteny mihitsy aisany droit any olona manifester atsao io zany nge le zavatra tiatsika resany zany le zavatra mahatonga na miteny anareo hoe miadevitra apetratsika eto amin'ny firenena de adevitra diso hoe mitsangana am'izay le olona rehetrarehetra pikaraha manaty politika reo de hoe aza to avelao ny fitondrana efa visaka ny olony alao ny fitondrana iasy aza tohitohina ny fitondrana fa tena mijaly ny olona mbola misy midina an-dalambe indray normal be ny olona raha hoe tsy manam-pivelomana tsy afaka mivela de tsy mihina-tsakafo tsy misakafo ny tamin'ny sabozery fa satria tsisy vola fa mikatona daholo ny magasin zany matahotra fandrobana andraikitra ny fitondram-panjakana zany andraikitra ny fitondram-panjakana zany ao anatin'le izy ireo amin'ny fomba tsy miangatra nyvonsaravalimana ngero nampidirinao tao ambojatovo tsisy olona nikatona ny sokatra tsara daholo ny magasin rehetra na ny tena ambojatovo na ny tena analakely ary tena mazava be mihitsy hoe midira ao ambojatovo nareo fefeny ny mpitandro ny filaminana eto ihany nareo ary raha ohatra nareo matahotra hoe anao korotany re olona ireo mazava be tsy mahazo mivoakato ianareo ary rehefa tonga ny firavana maninona moa ny mivonsaravalimana capable mirava normal ngereo amin'ny macrobeorique ko maninona ka tsy avelanareo anao ohatra macrobeorique izy raha eo amin'ny kianjana ambojatovo ny tetafy raha ampifandraisitsika rina lay oronam-peo voalohany sy le oronam-peo faharoty de tena mifandraika le izy zany hoe tokony ho ampiarina am'izao fotoana anana ny fahefany zao mihitsiny lay olona ny teny an'iny lay mpanao gazety na makafaka tamin'ny fotoanandro iny hoe azo atao tsara ary tsy tokony isy ny fandrarana anjany fidinina an-dalambe zany satria ao anatin'ny zo zany na ny manifester na ny liberté d'expression na circuler ihany ko zany ahafahana mifamezivezy ahafahana manao fihetsiketsehana ahafahana maneo hevitra ao anatin'ny zo daholo zany rehetrarehetra zany de voaresany tao anatin'izany le hoe ny mpitandro ny filaminana de miaro fotsiny ny fitandrona zay filaminana zay mba tsisy ny débordement samihafa ny andraikitry ny mpitondra fanjakana dia ny miaino zay zavatra resany vaoaka satria normal be ny fihetsehana rehetra na le tamin'ny oronam-peo voalohany na le tamin'ny oronam-peo farozany alefatsika zany ka efa niova ve iny fomba fijery iny raha ohatra ka lasa mpikavana atao anatin'ny gouvernementa iny a nitondra ny famakafakana zay mpanao gazety tamin'ny fotoanandro iny zay ny tsy fantatsika satria matetika rehefa mahazo seza de miova ny fijery miova ny langazy de tena misy revirement tanteraka mihitsiny zany ny veritsika de hoe tsisy fiovana satria lay déclaration universelle des droits de l'homme marina lay nakatoavana sy nametrahana ny andro iraisam-pirenena ity efa 70 taona lasa mbola io foana izy am'izao fotoana zao mbola izo io foana na ampiaritsika rina arabe mananjara dikan'izay tsy misy fiovany zany droit de manifester na circuler zany na liberté d'expression zany de anjara n'lay olona ny teny an'iny ny tokony hiteny am'le mpitandro ny filaminana hoe kosa normal na fidina vahoaka an-dalambe satria tsy zaka ny vidim-piainana zao tsika am'izao tsika miteny zao tapaka ny jirony jirama izy menakavy le mpanohana an'le fitondrana indray atramina solombavamboaka no mamely an'le jirama mafy am'izao fotoana zao de mampiena an'le asan'le le mpanohatra koa aloha zany na zany zany satria saika amin'ny mpanohatra foana no menimenina amin'ny jirama de io ane io mampimenimenina anareo io am'izao fotoana zao hoe tsy rariny zao ino zao ataonareo zao jirama zay inge le nitaraina amin'ny mpanjifa hatram'izay dikan'izay mpanjifa mitovy an'le mpanjifa zay mamalo ny zo ny mpanjifa androany ianareo zay mpanohana fitondrandreo atramina solombavy moako hoy
atramina lehibe anandrom-panjakana teo aloha tezitra menomenina amin'le jirama fa niaritra foana ny vahoaka nandritry ny 4 taona zay 3 taona hoe nareo nitondra vahaolana ianareo mahavita mirakla fa aizany zava-misy amin'izao fotoana zao ianareo amin'izao no miteny hoe tsy mety kosa ny ataon'le jirama efa mivaly lela fa tsy le izy tsy jiro ihany fa rano satria miara-miaritra rano miara tsy manana rano amin'le vahoaka ianareo kinona no hanakananareo inona ny lazainareo fa resaka fanonganam-panjakana no ataon'ny jonim-panjifa inona ny lazainareo fa resaka fikonokononana zavatra afo zany fidinana kianjany 13 zany no mbola adevitra hafa mihitsiny zany satria rehefa ianareo no niantsy vahoaka de mety fa rehefa ny hafa no miantsy vahoaka de verinareo fa tsy mety zany tsy zany le izy ary tena manala baraka mahamianatra zany fotom-pisaina zany renarabe mananjara ka le izy mantsy rehefa hitsitsika ny resaka zany amin'ny toejavatra takanytony dia eo ihany ko zany lay hoe resaka communication resaka fanatosahana vaovao sensisa resaka fifandraisana zany ny tena tenenina amin'io de samy mandrirotra zay roritany eo sasany mandrirotra makary sasany mandrirotra makary fa ny izy de zao fotsiny hoe ny marina foana samy miteny zay lazainy ary io de atsorina hoe samy tompona andraikitra amin'izay teneniny ny tsirairay samy tompona andraikitra amin'izay teneniny ny tsirairay na nyteny zao ianao na nyteny zao ianao tany amin'ny 5 taona lasa tany amin'ny 10 taona lasa mipetraka reny ary zao ane ny teknôlôjia efa mandroso be mipetraka reny na ohatra hoe mety tsy de mahatadidy loatra ny olona amin'ny maha-olombelona azy satria mety eo ny tsy fitadidiana dia efa mandroso ny teknôlôjia efa misy ny arsiva maro isan-karazany dia afaka mbola enona sy averina arahana indray ny zavatra nytenen'ny olona anankiray na zavatra ny lazaina tany amin'ny 10 taona lasa tany amin'ny 20 taona lasa tany amin'ny 15 taona lasa aza dia afaka jerena indray zany de izay le mahatonga an'le teny hoe samy tompona andraikitra amin'izay tenen'ny tsirairay ary ny razambe atsika manana fahendrena tsara mihitsy de milaza izy ny hoe ny vavany tsy atao be mamerina azy moa maninona ny sarotra ny vavany tsy atao be ny mamerina azy no sarotra zay le fahendrena malagasika de tsy asitsika resabe ny amin'iny fa aleo ny tsirairay zany no mandray azy fa ity resaka hoe tontolon'ny fantsifantia hoe fiakaran'ny vidim-piainana io zany verimberina foana io ary iainana le izy amin'izao fotoana zao de mifantahina mipetraka de ny hoe mitombona sa tsy mitombona ilay filazana amin'izao fotoana zao fa enjana ny fiakaran'ny vidim-piainana mitombona sa tsy mitombona aloha tsika zany mbola tsy resaka hoe anao fihetsehanatsina anao fihetsehanary fa mitombona sa tsy mitombona ny filazana fa miakatra ny vidim-piainana amin'izao fotoana zao avadika kely le fanontaniana marina sa tsy marina fa miakatra ny vidim-piainana ary tsy zakan'ny sarambabem-bahoaka itsony izay fiakaran'ny vidim-piainana zay io tsy misy hoe mpomba ny fitondrana na hoe tsy mpomba ny fitondrana fa le malagasy amin'ny ankapobeny no resahana ao anatin'izay ny akamarony amin'izao fotoana zao de mahatsapa hoe tena tsy zaka le vidim-piainana iainana isan'andro san'andro na ny sakafo hoanina na ny fanafody itsabona ny tena na ny rano indrindraindrindra zay tena hoe aina dia tsy araky ny tokony ho izy ary lay fahefa mividy zany dia tsy ao mihitsy amin'izao fotoana zao fa memidina hatrany de ny sasany moa any ambadika any no teny norme zao io moa fomba fitenin'ny sasany hoe norme amin'ny zareo le izy fa tsy norme amin'ilay malagasy de tsika moa rehefa hoe milaza zavatra ohatran'izany de eo foana indraindray le hoe ny hoe tsy masina taniny zany ilay miteny fa rehefa ny any ivelany any no miteny de eo vao tonga saina ireo zay tsy tonga saina rehefa ny any ivelany any no mampanao audit na hoe manao fanaraha-maso ka miteny avy hatrany hoe avereny ny volanay hoy ny banque mondiale mikoropaka etsy mikoropaka ery fa rehefa ny
piraitan-drazana no miteny zany a de any fotsiny iny ka zao de amboamboariny eo na avy atrany de hoe tena hoe tsy enona fotsiny zao fa rehefa ny international no miteny dia mikiropaka ary ty zao le farany teo de notereny ny banque mondiale hoe amerina an'le vola jirama mo voatontonona amin'io farany tena marina tsy resaka jirama izy marina hoe resaka jirama zany ny atao hoe activité tamin'iny resaboly iny fa ny fanjakana malagasy no voatonona tamin'izay de nikiropaka de tsy maintsy mitady zay fomba azo atao rehetra amerenana n'lay volan'le banque mondiale zany na ny banque iraisampirenena de izy olona hoe ay ve misy vola ihany rehefa mitady fa na zany na zany mbola tsy vaovao lay olan'lay jiro sy rano an'ny mpanjifa ninninona tenentsika eto io mbola iainana isan'andro tsy misy hoe zavatra aforoniny zany amin'ny tia nioty zany de lasa mitodika tia Madagasikara daholo indray ny mason'izao tontolo zao eo ny covid eo ny fahasairana efa iainana isan'andro fa tonga indray ty raharaha ty resaka hoe fiakaran'ny vidim-piainany zon'ny mpanjifa sy ny namany ty de lasa manontany ray ny eran-tany fa inona indray zany nitrango ao Madagasikara eo zany de jereva ny olona fotsiny dossier amin'ny Madagasikara tompoko avoakan'ny olona ny dossier de inona ny zavatra hitany eo -7 ny arikarena Madagasikara any amin'ny rambony eo amin'ny resaka hoe fahantrana zany any amin'ny rambony amoana indray fanajana ny zo jerena ny fanajana ny zon'ny ankizy vao nytenenina teto any amin'ny faharaiky amby 50 no misy ny laran'ny Madagasikara amin'ireo firenena hatrany amin'ny 7 raiky amby 50 ny laran'ny Madagasikara amin'ny fanajana ny zon'ny ankizy amina firenena 7 resaka zon'ny ankizy indray zay de eo ny zon'ny mpanjifa de eo ny zon'ny marary de eo ny zon'ny ankizy de eo ny zon'ny vehivavy de eo ny zon'ny mpiasa misy zo be de be mihitsy zany izay atao hoe tokony hoajaina fa ho an'ny eto Madagasikara sady efa mahantra no zara raha mihinan-kanina no zara raha mitafy dia zany no iainan'ilay malagasy farany ho avy zao ny fety ndrepande fotsiny namana faniry tsy mitovitompoky ny atao hoe manao fety sy ny hoe mijery fety tsy mitovy ny manao fety zany dia misakafo tsara ianao mba miavaka amin'ny isan'andro satria izay mahafety azy fa ny mijery fety de spectateur ianao tsy mihinana ianao tsy misotro ianao tsy mitafy tsara ianao fa spectateur mijery an'ireo zay manao fety aiza ho aiza amin'izay ka azafady indrindra no misy ianao zay mieno sy misy ianao zay mijery MBS io manao fety ianao sa mijery fety faniry ny vaovao aloha zany rina rotsatsika le izy de mbola miandro saritsika satria nanatateraka ny tenin'ny fanomezana zany ny mpitarika an'izao ny mpanjifa ary dia tafahoana somatsara izy amin'izao fotoana resantsika izao efa manodidina eo amin'ny kianjany 13 hiditra eo amin'ny toeran'io ary efa mitazona megafona anisan'ny efa re zany efa eny amin'izao fotoana zao iandry Eugène ihany koa zay ao anatiny zany mpitarika ny zon'ny mpanjifa zany sy ireo miara-dalana sy ireo fikambanana marobe zay miaraka amin'izy ireo ary efa vahoaka maro neny amin'izao fotoana zao ao no miorakoraka ao no mitsoka sifflet samihafa ary dia miresaka amin'ny megafona zany ry zareo zay miona amin'ny vahoaka amin'izao resantsika izao mbola miezaka ny maka ny feo sy ny saritsika rina zany ahafana zany mizara mijery atsika fa ianareo koa raha misy manana zary de alefa satria vaovao moa no zaraintsika rina tsy manapaka zavatra andresanao satria zava-dehibe loatra koa zany resanao zany ao anatin'izay fampitam-baovao ataontsika izay de efa mifampiresaka tsika tamin'ny teknisianina ao ambadika eo sy ny fandrindrana fandarina rina fa ioatra kely ny fandarantsika moa satria nisy any fahatapahana tao anatina orairay tany hoany iny mihitsy dia sotomotsika kely satria tsika rehefa avy eo mbola iresaka seny mbola ho hitantsika eo ny fivoarana ny vaovao samihafa moa zany de arakarak'izay no hiresantsika sy handaminatsika ny fotoana zany fa rina aloha mbola noho fa za koa ezaka hitrandraka kely ny vaovao samihafa satria everitsika fa ilainy rehetra ny mahafantatra zany rina arabe mananjara de fa farany rina misy le mpanoarina ao mampome le mpamono afo
misy vaovao ahely any zany hoe tsy hoavy ny mpitarika fefandresaka tamin'ny tandro filaminana lainga be iny vaovao a zay misy manaparitaka iny fa aosomatsara zareo a mitafa amin'ny vahoaka zareo a ary dia maro ny olona zay mamaly am'izao fotoana izao ka le izy mantsy namana faniry misy eneny mihinan-kanina misy eneny matory tsara amin'ny alina misy eny voatsabo tsara rehefa marary misy eny misotro rano na tsisy rano ary eny mipopony jirama afaka mividy rano amin'ny reny tavoangy caste reny izy misy a ny mianatra tsara ny zanany tsy misy a ivakiny loha am'izay hoe problema ny hafany a fa ny azy aloha milamina fa firisan-jato amin'ny malagasy aloha zay hoe milamina izay aloha am'izao fotoana zao firisan-jato ary io zany a tsy tongatonga ho azy io toejavatra miseho am'izao fotoana zao io a fa misy antony avokoa rehefa tena jerenao zany le antony de tsotra fotsiny hoe tsy tokony isy an'izany inflation be midanga an'izany eto tsy tokony isy an'izany fahasairana ny malagasy zany eto tsy tokony mihitsy rehefa jerenao zany hoe manahoana ty Madagasikara ty manahoana ny arena ao aminy manahoana ny olona ao aminy manahoana ny toetany ao aminy sy ny sisa fa rehefa tena jerevanao hoe inona daholo no mahatonga an'izany dia tena resaka hoe tsy faiza mitatana ilay izy raha isika samy malagasy eto ndray no miteny hoe tsy faiza mitatana io dia mbola mety misy tsy meny ihany fa rehefa hoe ny any ivelany ihany no miteny ary tsika anie re olona jeren'ny olona ny ivelany ihany amin'ny alalan'ny lopo mihitsy jereny any ivelany any amin'ny lopotsika ary fantatry ny any ny zava-misy eto napasipasoana toninona io moa zany resaka seni rehefa aveo hoe misy doublon tsisy doublon marina foana ninninona atao hoe fitenenana etsy fitenenana ria ny marina foana ty zany zao misy profo anankiray resaka hoe fiakaran'ny vidim-piainana ny tahirim-bola iraisam-pirenena no namoaka anyty tamin'ny antsona hoe perspection moa zany zay ataondrareo satria manao an'izay foana izy na oary faniry misy zavatra tenenao indray aloha miezaka mampita vaovao mankotsika rina zany a manao fifampirarahana mpitandro filaminana eo antoerana zany am'izao fotoana zao mpitarika ny zon'ny mpanjifa mba hiditra amin'ny kianjany 13 satria misy an'zareo zany zao a dia eo anoloany gastropizza dia misy sambokovara sy diso a dia eo anoloany eo a misy an'zareo miaraka amin'ny vahoaka marobe zany a miresaka megafona mbola ho alefantsika eo rehefa aveo zany ny vidéo rina zany a de zava-misy eny antoerana satria manana zo zay manko ampiasaintsika tsara mihitsy le zo androany alala vaovao ny olopirenena de ho alefantsika eo rehefa aveo fa manao fifampirarahana hoe aleo zay hiditra eo amin'ny kianjany 13 fa eto no fotoana zay ifanomezanay anyvoaka ifampiresanay de mandeha zany zay resaka zay zay atrehany rehetrarehetra eny atoerana eny dia mangataka mafiny ny hiditra eo amin'ny kianjany 13 zany ny mpitarika sy ireo vahoaka marobe zany ny mpitandro filaminana moa misakana am'izay de hitantsika eo amin'ny fivoarandrina dia miverina eo antsika fa ezaka tsika ahazo an'ilay sary samihafa dia alefantsika eto zay rina ka zay moa zava-dehibe satria tsy maintsy manaraka n'ilay fivoaran'ny raharaha isika ary tsy isika eto Antananarivo sy manerina Madagasikara any fa io zany zao a de efa miteny daholo ny any ivelany any hoe tena alefaso arakaraka izay afizotrany eo ilay vaovao fa izay koa dia malahelo amin'izao fahantrany ny malagasy zao de nisy a ny efa fanambarany ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI zany tamin'ny perspection zany zay nataondry zareo ao anatin'izay hoe fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara zay ny oatra ny 5.9 isan-jato 5,6% io a fiakaran'ny vidim-piainana io tamin'ny taona 2012 sy 2000 ny FMI ny teny am'izany de ny 2012 izany dia teo amin'ny 4,2% 4.2 isan-jato zay inflation zay ny 20 sy 2000 dia ny 2 sy 2000 dia niakatra indray lasa 5,4% izay inflation zay araka ny nambarany Fonds monétaire international io ary efa vinavinaina any amin'ny taona 2020 sy 2000 io ho lasa any amin'ny 5,7%
5,7% na 5,7 isanjato zany a ny inflation fiakaran'ny vidim-piainana ny akapobe ny eto Madagasikara amin'ny taona 2020 sy 2021 ny FMI no miteny an'izany ary isika eto Madagasikara dia miara-miasa amin'ny FMI miara-miasa amin'ny Banque mondiale rehefa tsy te ho tenentenen'ny FMI intsony sika rehefa tsy te ho tenen'ny banky iraisam-pirenena intsony sika rehefa tsy te hanaraka an'izay mety hoe fifanarahana satria misy fifanarahana fiara-miasa amin'ny tahirim-bola mahazatra fa tsy hoe mandeha fotsiny amin'izao alainao ny volany dia misy fanarahana eo misy fanaovan-tsony anaovanao fety be dia ianao nefa rehefa avy eo tsy maharaka amin'ny tsipriany ilay fepetra maro isan-karazany dia mandray ny atao hoe fepetra izay mifanitsy amin'ilay tsy fanarahana n'ilay natao sonia ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny banque mondiale ihany koa ireo moa zany no raisitsika ohatra fa mbola betsaka ihany koa ny mpamatsy vola mahazatra dia eo ny eto amintsika fa mitady irika tsy mitady irika hoe andao atso ny Rothschild fa Rothschild no hitady hoe mpandraraha iaseto sy ny sisa sy ny sisa malagasy hoa tenenina amintsika menakavy fa io malagasy io tsy hoe tsy maraka ininona io fa maharaka io malagasy io jereny fotsiny ny fivoaran'ny fiarina eo amin'izy menakavy eo amin'ny tokantranony dia mahatsapy izy hoe tena tsy tafavoaka ty raha nitatsa zao fa nitenenina teto tsisy orana dia maina karakaina mihitsy ny tambary mba nisy an'ilay orana kely teo dia niazakazaka daholy dia sao zao aiza zay orana eo aiza zao zay orana eo atodio miakatra ny masontsika menakavy dia jereo ny lanitra fa manga dia manga tsisy fanantenana isy orana za mihitsy eo nahoana rehefa tsy misy ny orana dia sahirana ny zava-mananaina izany zay zany no fipetraka le izy dia asa hiandry cyclone ve tsika vao isy hoe isy indray ny orana amin'ny lafiny indray zany raha zay fipetra zay dia ohatra ny ilaina ihany le cyclone raha ohatra ka mitondra orana afahany cyclone ihany koa nefa dia mandravarava ihany koa arak'izay fa hiainantsika azy isa-taona fa zao aloha zany zao dia tena hoe tsy misy rano ny malagasy tsy misy ny orana nefa misy mpitondra fanjakana eto amintsika ny mpitondra fanjakana nefa dia lokaloka hoe rehefa zay ny eo dia atao an'izao tsy arak'izay ny zava-misy akoatrany izay ihany koa ty resaka hoe zon'ny mpanjify ty mantsy dia singa anankiray fotsiny io ao anatiny hoe tontolon'ny zon'olombelona izany singa anankiray fotsiny io fa rehefa jerevanao zany ny famaritana natao hoe zon'olombelona rehefa jerevanao ny zava-misy iainana isan'andro eto Madagasikara za tsy resaka amin'izay any amin'ny firenen-kafa any fa ny eto amin'ny firenena misy alo ny resahako dia mampita fotsiny hoe tia ny famaritana natao hoe zon'olombelona tamin'ny déclaration universelle des droits de l'homme tany à Paris firenena 7 no miaraka mifanaraka tamin'izay dia avy eo moa izy io nivoatra ity ny zava-misy eto Madagasikara raha ny tokony hoy izany dia tokony mba hifanahtsahana ilay voasoratra sy ny zava-misy eto amintsika fa tena mifanipaka tsy misy avaratra le izy ary ny tena olana ihany koa dia ny hoe rehefa manao sonia zany an'ireny fifanarahana iraisam-pireneny ireny i Madagasikara dia dikan'izay dia hoe manao ny engagement nanaiky ianao zany anatanteraka ny fanaovana ny sonia ka i Madagasikara tsy afaka miala bala mihitsy ninona tenenina eto hoe raha ohatra misy ny zon'olombelona tsy voahaja dia tsy afaka hiala bala mihitsy ny eto Madagasikara hoe tsy izay mahatonga an'io fa ianao nanao sonia an'izany hoe droit de l'homme izany ary matoa zany sika miresaka hoe droit de l'homme dina ny dikan'izay firenena mikambana Madagasikara ne ka mpikambana feno ao anatin'ny firenena mikambana fa sao dia tsy tadiditsika mpikambana feno ao anatin'ny firenena mikambana i Madagasikara ka vao manao sonia ianao amin'izay système Nations Unies ao dia efa engagé ianao zay raha vao manaiky ianao amin'izay hoe fifanarahana atao eo dia efa voafatotra alao hitsina mihitsy hoe voafatotra ianao zay fa ny eto amintsika rehefa misy an'ireny hoe fifanarahana ireny na hoe fanekeny ireny
dia taratasy fotsiny fa ny tena réalité tsy arakarak'izay ny zavatra tena hoe iaina n'ilay vahoaka izany. Inona zany ny tokony ho fipetrany? Na ny mpanjifa, na ny mpiasa, na ny zaza, na ny vehivavy, na ny sembana. Oka tsy adoloantsika koa fa misy koa ny droit ny zon'ny sembana. Reo aloha zany no tonga atao tsaika aloha. Reo karazan'olona rehetrarehetra eo izay miaina ao amin'ny sehatra misy azy matoa zany ny firenena malagasy nanao an'lesiny fa hoe anaiky sy anaja ny fanajana ny zo sy ny fampiarana ny zon'olombelona amin'ny lafiny maro dia mila manatanteraka an'izay izy. Fa tsy zany no zava-misy eto amintsika amin'izao fotoana izao raha mahita fa tena hoe voahitsakitsaka ny zon'ny olona zany. Tsy teny kotsika amin'ny resaka karazana zo hafa moa zany fa mbola be de be mihitsy zany izay resaka zo izay, zo ara-toekarena, ny misy an'izany droit collectif, ny resaka momba ny tontolon'ny asa, droit de travail, impiry zao reny grève reny. Resaka raha vao misy hoe grève dia resaka mpiasa zany impiry zay, misy grève foana, misy grève foana. Tsy voalohany vola tsy azo ny atao hoe tompontsoa izay tokony ho azy satria fa voasora zany voalaza zany sy ny sisa. Zay jerenao zany ny secteur rehetra eto Madagasikara dia tsy araky ny tokony ho izy daholo ny zavatra misy. Menimenina ny mpitatana orinasa malagasy io raha hivadika kely any amin'izay indray tsika. Menimenina zareo. Inona moa ny asa foroniny eo? Inona ny asa foroniny eo? Raha ohatra ka ny tontolo ahafahana mamorona asa tsy misy na tsy mety, tsy izay mpanao gazety no nitenen'izany na hoe Miara Manonja nitenen'izany fa efa matetitetika zao ny mpitatana orinasa na ny vondrony mpitatana orinasa malagasy no efa miteny foana. Nendry zareo teknika, tsisy resaka hidirana politika mihitsy nendry zareo fa tena resaka hoe teknika. Ary voaingana zao nisy ny lazany amin'ny hoe efa nisy ireo orinasa sy mpanambola mpandrara vahiny nampiasa volany ny asa teto Madagasikara dia lasa ry zareo. Lasa izy. Reny moa zany rehefa misy lasa dia mangingina any tsy tenenina mazava tsara amin'ny vahoaka malagasy. Ny anao manjery mpanjakana ny tiako tenenina amin'io tsy tenenina fa any dia any satria menatra. Aloha zany tsy tenenina satria manahirana amin'ilay vahoaka malagasy kanefa io fantatra foana. Ahoana moa ny fomba hamoronana asa? Kanefa ny angovo eto amintsika raha resaka orinasa zany, ny angovo eto amintsika tsy ahafahana manodina orinasa. Vao aingana ny tenanay no niteny teto hoe raha 220 ny tokony hoe volta zany hoe 220 volta. Zay moa no mahazatra antsika zany. 220 volta ny courant zany. Misy ara fitaovana tsy voatosika 220 volta fa any amin'ny 230 volta. Mihoatra ny 220. Fantatry ny teknisiana, ny elektricien zany mikirakira ny resaka jiro. Tsapainao le izy amin'ny ren'le fitaovana reny fa manenoneno zany le appareil manenoneno simba angaty fitaovana ity sa ahoana. Dia nisy ny tena sao dia mahay tsapa hoe le courant. Jerena le courant 168 volta. Mpanjifa zao ny aran'izany. Lazay fa tsy mpanjifa indray no iaran'izany. Ary io zany matetika mihitsy. Zany hoe fa tsy tafavoaka ntsony mihitsy ilay hoe fanomezana fahapo zany araka ny tokony izy sy ny fanomezana zon'ny tsirairay raha tsy resakitsika afa-tsy izay hoe rano izay na hoe jiro izay. Dia eo zany ilay fiainan'ilay malagasy miodikodina eo ary ny tena manahirana amin'ilay izy dia mahamenatra le toetra raha. Mahamenatra satria miohatra amin'ireo firenena izay ataontsika hoe tena resitsika lavitra be tany amin'ny fotoana taonany maro tany aloha tany. Za tsy hanonona firenena eto intsony fa efa manomboka mandreraka ny meno an'le raharaha satria mampalahelo zany ny tena tenenao amin'izy. Tsy hoe le firenena akory maninona fa mampalahelo sy miteraka hoe tena fahakiviana mihitsy raha izay no azo ilazana azy. Firenena izay atao hoe tena resitsika lavitra dia lavitra
tany aloha tany tany amin'ny 20 taona lasa tany amin'ny 30 taona lasa tena maharesy antsika amin'izao a fotoana izao ary tsy vita an'izany fa noho nylay tsy fipetrahany lafiny hoe fampandrosoana araka ny tokony izy eto amin'ny firenena dia lasa piasany vahiny ny malagasy lasa piasany vahiny ny malagasy ataoko teny malalaka izay inona ny tia nambara amin'izany ireo zao raha makany ivelany a dia ilay amin'ny ankapobeny io zany a dia ianao zany a miasa amin'ilay a atao hoe orinasa na zay toerana iasanao any amin'le firenena andananao any zany zay le izy raha ny vahiny zany no tonga eto a dia tokony itsika no mampiasa azy fa isika zany amin'ny ankapobeny maronisa amin'ny malagasy a dia lasa piasan'ny vahiny nefa isika tokony ho patron dia lasa isika no piasa nefa isika eto amin'ny tantsika manana ny resource isan-karazany mihitsy sika afahantsika mandroso fa tsy zany no atao hoe le malagasy zany tsy misitraka an'izay arena izay anomen'Andriamanitra zay manantsika fa tsy misitraka an'izay noho izany ny fiakaran'ny vidim-piainana izao fihetsiketsehana zavatra misafotofoto zao tsy tokony isy akory raha mahay mitantana ny mpitondra izao coronavirus misafotofoto zao hoe io ndray fa tonga misy inona moa le filaza azy teo hoe misy karazany vaovao ndray sinsisa variant isika efa nataon'Andriamanitra nosy azo narovana tsara fa tsy hain'ny sasany niaro n'ilay firenena dia zao tsika misafotofoto eto ihany naonairana manafaniry ny vaovao moa zany rena satria tsika moa anatin'ny hoe fizaram-baovao zany zay ny adidiny onjam-peo tahaka izao zay ihany koa no adidiny asa fanaova-gazety mizara vaovao arakarak'izay trangam-baovao indrindra moa misy an'ity antsika ity zany mandrapiandry ny vahintsika dia Christian Tabera zay ho avy eo dia efa misy horonan-tsara eo zany teo amin'ilay fifampiresahana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny mpitarika zay notrondreo vahoaka zany afaka nanarady tao ambadika izy ireo zany alefatsika zay rehefa vita sy vonona ho an'ny namana teknisianina eo hoe nanahoana lay adevitra zay any fanaovany teo anivon'ilay mpitarika lay zon'ny mpanjifa sy ny mpitandro filaminana zay miaro an'ilay toerana kianjany 13 amin'ny hoe tsy nahazo lalana hanao any hoetsika io dia tsy navela hiditra eo amin'ny kianjany 13 zany ny angavy zay idiran'izay moa zany mbola mitony eny atoerana amin'izao fotoana zao fa rehefa avy eo ho alefatsika rina zay sary izay satria efa manome toromarika moa ny namana teknisianina efa vonona ny feo eny akianja zany eo amin'ny fifampiresahan'ny mpitarika sy mpitandro filaminana dia ho rahantsika zay Faremos zany nangataka lalana lalana zahay nefa anyhevitra amin'ny mampanjifanay ka io zany tsisy hetsika hoe fanonganam-panjakana na inona fa hetsika milamina amin'ny pasifika dia niezaka mihitsy mba hanatona anareo hitanareo teto azao ifampiresaka tsika ifampidinika ny any amin'ny kianja demokrasia raha malala fefazahadona eto zany nangatana hoe mba hanaovanay anyhetsika eto amin'ny président afilaminana amoany any etaetanay fotsiny dia moty zay azonay atao eny efa zaveka tsy nahazo lalana fa hetsika raha ohatra zany fa tsy nahazo lalana ianao ino zany tokony tokony miandry ny alalana ho azy nareo fa afaka manao zay manifestation zay ataonareo fa tsy efa mihitsy tsy misy an'le fahazan-dalana nareo zay hetsika zay nareo dia tsy azonareo atao edy mihitsy dia zay mihitsy ny fampiresantsika eto hoe hitanareo ngamba reo olanareo hetsika madio natao eto ary tena madio le hetsika tsisy resaka mihitsy hoe andehanonga-mpanjakana izay na nimba zavatr'olona eo fotsiny zay zay raha fa hoe tsika hoe tsy resaka zany zavaiko hetsika zany madio ataonao rosatsika eto fa tsy le hoe pasifika nanao inona reo nanao ita tsy any
préfecture dia rehefa tsy nahazo dia tsy azo atao zany le izy aleo zava-tsara kosa le izy fa zatao botolo tsy manao botolo zay fa mangataka lalana aminareo botolo ianareo satria fa tsy nahazo fanjavon-jay le matonga lay eto satria tsy nahazo fanjavon-dala nareo dia nareo zao ma tsy mila zao mila enao migaranty fa pacifique reny raha misy zavatra mitsanga ny ambadika any dia enao no responsable zay zay mahatonga ne tsisy any ambadika any zay fa eto anatsika za tsy talana zay satria ianareo no tonga eto mitadisiny dia raha misy zavatra tsy ao any ambadika any enao no tonga ndraiky savonely enao no mitarika an'ireo olon'ireo eto tsy apetaka zany zay toko tsy hitondra olona andeha andoba andre mpivarotra reo na andeha andoba ary na andeha andoba atsika tsy mahalala fanolany ambadika any izy ny tomponantoka nyendrika any any soanareo misambotra fa tsy miaraka aminay zany fampanakosao ary fandalinatsika treto dia raha voafotsiny zavatra ataonareo tianareo tsy mitafiditra zay mihitsy satria tsy manana alana zao fa le vahoaka mpanjifo anao zany angatina fantasy le vahoaka eka eno nazo anarana vao tsy nahazo tsy nahazo zay rehefa tsy nahazo mpanjifa hoe anjaranareo mijery zay any ambadika any fa marina fa tsy mena lava zay feherinay fa etsika mavony atao tsy zavatra ambadika zay io zay eto maka zay toerana aizaka mazava misy matsara fantatsy le fantafilanina manomena anatanteraka baika fa le zo io amin'ny say zay nety ny tsy fahazo nalalana tsy miteny hoe tsy afaka hampiasan'le zo le mpanjifa ary zay misy mahatsara ny hoe misy mpitandrony filaminana afaka hiaro azy io mazava io le tenytanaikitra atao anaty velona mankamizao e zay mpanao gazety fa makafantaka zany e misy fanjakany misy mpitandrony filaminana ankadime tsara fotsiny ary amitsika fiteny zao filamba tsara endro rewa vahoaka zay tonga ikatsa ary manatanteraka ny teny mitian'izay mpanjifa fa tsy atan'olona mba mentikelona tsao hoe tsy hoavy zava-dehibe ny fangatazavatra amin'ny fahafahana mijoro ao anatin'ny zavatra tsy rary tsy azazara inaty fanajava misy anakoroa misy andoro ao anatin'izy tena hoe mijerina io sika ao anatin'izay etsy ambanina ny hoe zo na hoe droit de l'homme misy texte be dehibe mazazany mamaratsika teo ary tsy vita hoe droit de l'homme fa anatin'ilay tena hoe afasahiranana sy fiatreana n'ilay afiakarany tena zay tsy saka zay ny etsy an-danina ny etsy ankilany raha ny zavatra hitenany ny mpitandram-pilaminana dia hoe aiva mialalana mialaroa tsy nazo fazonjalana tenorimpia fianjatia dia zay lenay ny afatatray dia mpitandram-pilaminana sofidirana zany manatanteraka ny baiko izy ino tiazay rehetra rehetra zay eto mpitandram-pilaminana mety zany lay hoe anao amin'ny toerana eo anatitsy
ilay vahoaka malagasy zany ilay vahoaka malagasy na ireo mpiaron'izany mpanjifa hoe arabetsika na nefa anyhevitra amin'ny mampanjifanay ka io zany tsy setsika hoe fanonganam-panjakana na inona fa etsika milamina pasifika enezaka mihitsy mba hanatona anareo hitanareo teto azao ifapiresatsika iany amin'ny kianjan'ny demokrasia raha manala fifazakana eto zany nangatanay mpanovanay anyetsika eto amin'ny presidenta filaminana amoanay netaetanay fotsiny zay afihoan trano lay raharava zao misy eny efa zaveka tsy nazalana fa etsika raha ohatra zay zao am'izay zany fanontaniana mipetraka ina zany tokony tokony miandry ny alalana hoazy nareo vakotrano sur terrain fa tsy efa tsy misy lalana lalana zay etsika zay tsy azo tompony dia zay mihitsy ny fampiresantsika eto hoe izay a na niba zavatonga eo fotsiny zay fatsile pasifika nanao pianana eto Madagasikara ihany vokatry ny fapitrano tsy fahaizan-tatana dia eny kianja eny terrain zany siny toetsambatra tataka zao tsy tokony misy akory zao raha ohatra ka na in-tatana any tokony andraikitra eo amin'ny fitantanana firenena tsy tokony misy akory zao raha ohatra ka mazava tsara ny fitsinjara manao zay fa mangataka lalana aminareo zay no tonga nety isany ambadika zay fa eto zay tsy hitondra olona andeha andoba andre mpivarotra reo na andeha andobarina andeha andoba fanolany ambadika any izy ny tokony antoka ny etsika ny any soanareo misambotra fa tsy miaraka aminay zany wawawa be tany amin'ny tany tany amin'ny taona rosoary crise sociale lay le crise sociale tsy olona misy rehefa misy hoe crise sociale totanfirenena fa tena mampiavaka zay tena anisany olona zay fa tenetsika atao hoe mafafanjakana zany na hoe heritreritra mitondra dia mila fiomalana mila fantatra ane isan-karazany mila fantatra ny tantara mila fantatra ny fomban'le vahoaka fa tsy ny arena ao anatin'le firenena any dia fantaraka hoe inona avy ny arena misy ato inona ny anambadimasika inona ny etataleto inona ny arena mandalotasy ny sisa ihany no mafatantaka mila tsara tsara mba tantara mila fantatra tsara izany hoe mampiavaka ny efa mialagasy zany mila fantatra tsara ny kolotsay mila fantatra tsara ny atao hoe inona any mila mampitoana le vahoaka malagasy inona zavatra tsy tokony le vahoaka malagasy tsy azo hoe fa rehefa very ataleo fotoana fananitana ataleo mavanzava ataleo fanjalantany fiverena ny falevatena tany amin'ny republika faharoa republika
faisy erenydema hoe oetra tena tsy fotoana zany na mampandova fiaina zay amin'ny malagasy zay fa rehefa fantatra zay fantatra tokonyloha fantatra zany mila fantatra amin'ny tsipriany ary vahoaka ihany koa mila satria zao resahana zany resaka hoe droit de l'homme ianao amin'ny mahavahoaka anao amin'ny maolo-pirenenanao tsy mahafantatra fa miafa mahafantatra dia atolon'izay mitetotetany nefa rehefa texte zany dia tsazovana tsazointerprétena ita anaty antony hoe déclaration universelle de droit de l'homme tompo maneran-tany tsy misy interprétation fa dia io ary ny anivitany fa dia manaraka amin'ny tsipriany atao ary misy any sampana izay fanaramaso etanitsika misy ny fanaramaso etanitsika misy ny sampana maro samihafa etanitsika misy ny société civile izay manana ny araikiny fa mila amafitsina ny sy ny fanenina avy am'ireo ny joro ny société civile eto amitsika fa mila isany sapatsapana arsiana efa anohevitra amin'ny mampanjifanay ka io zany tsy setsika hoe fanonganam-panjakana na inona fa etsika milamina pasifity dia niezaka mihitsy mba hanatonanareo hitanareo teto azoa ifampiresakytsika ifampidina ihany amin'ny zaza demokrasia raha malala fifazantonany eto zany nangatanay hoe mba novinay anyetsika etampresident afiraminana amboany ny etahitanay zay zay afimantanasnay atao matoa tonga zao amin'ny toezana eny efa zavaika tsy nazalala fa etsika na teo amin'ny fitantanana ka mahatonga ny any anaty filanin'ny olona tena hoe tsisy tsony fa dia rano mangotratra na rano nangivy sisa no ao anatiny eo zany fanify ezaka nitatsaka sary vaovao moa tsika rina arabe mananjara ny zava-misy eny analakely eny a raha efa vonina ny namana teknisiantsika zany satria mbola eny atoerana moa zany a reo vahoaka moa zany a dia antatsaka sary tsika eo ampiandrasantsika ny Christian Tabera satria iveritsika ihany koa fa manana ny zavatra ambarana izy manoloana ny raharaha-pirenena ny fahamaroan'ny olona aloha zany mamaly ny antso araka zao sary hitantsika zao dia tena maro ny olona ary tena hoe mpanjifa mangetaeta eo zao tsika dia mahazo vaovao rina ary mampimenimenina amin'ny mpanjifa ny amin'iny faritry vato iny hoe misy mahazo facture 10 mètres cube 50 mètres cube ny rano laniny nefa tsisy goty tsisy rano tonga andritry ny volana de 50 mètres cube 10 mètres cube no facture eny mijirama ao anatiny zany nefa le rano sady tsy vitany tapatapaka fa tena zara raha misy tonga any am'izany toerana zany de tena miantso mihitsy hoe tena marary zahay dikan'izany efa alatro zany efa tena zavatra efa mihoatry ny fefy zay engely anton'le hoe maninona no mijoro maninona no miseho de tena félicité tsika mihitsy ny fahasahin'ny zon'ny mpanjifa sy reo vahoaka zay manomboka amin'ny fo taitra am'izao fotoana zao iny zao izy de voapirofo mihitsy rina hoe de misy inona zao hoe ny analakely de nandroba ve de le mpivarotra na etsiketsika le asaina mandroaka an'le zon'ny mpanjifa sy le vahoaka tonga teny le anikisy tena le hanaovana an'le fampiadina tsisy an'izany ange teny le tsaona ely samihafa rina hoe tsy ho avy any reo isitriky reo zao eny atoerana ary zareo mamaly hoe tsisy vahoaka ho avy anatin'ny fahasairana tonga ny vahoaka de misy message tokony voarainy fitondram-panjakana am'ireny tsy ampatoritory tsy ampamandromandro mananaretina azy hoe ay efa manomboka amin'ny fo ty vahoaka malagasy ty fa tsy valala be mandro tsony manomboka tonga sainy ty vahoaka malagasy ty ary ny fiandohaniny ohatrin'ireny tady dio tsara fa
nyainga tamin'ny tolona rina arabe mananjara ny mpitondra am'izao fotoana zao naalala tsara ny resaka ny ainana taminatin'izany tolona zany na 2009 na 2018 mbola ambaratsika foana fa tsy nahazo fanjakana ara-dalàna ity fanjakany any rajoely ity 2009 nanonga-panjakana nidina teny amin'ny kianjany 13 May tsisy alalana azony zareo tam'izany fa nataony le izy am'izao fotoana zao tsy manaiky raha tsy hoe misy alalana 2018 73 député déclenché-na le élection anticipée iny élection présidentielle anticipé zay no ny aingan'ilay fahazona fahefana ary mbola adevitra doublon zay mahamenatra ihany moa le fomba fiasa teo anivony seni tamtampoka teo ny amin'ny hoe de document taratasy vitanay tao anatina passation tsisy an'izany hoe resaka doublon zany kotry ka tao anatin'ny seniny nanapoaka an'le doublon rina tao anatin'ny seningy tsisy nafantatra an'le doublon vice président seniny nanapoaka an'le doublon fa mety ny seni zao tsy te-apiditra an'izy ao anatin'ilay document fa mbola le président seni ihany nefa nisy fotoana ny teniny amin'ny hoe raha mbola io lisy mpifidianana io de mbola isy foana ny tsy fitoviana eo amin'ny mpifidianana mbola tsy anjary foana fifidianana dikan'izay manaiky hoe tena tsy izy le lisy mpifidianana amin'ny anarina verimberina ary ny fanadiadina nataon'ny commission d'enquête parlementaire teo anivony Sénat nitarian'ga Rakoto Vazaha Olivier lo olona de nanamarika fisiny zany doublon zany de inona zany le tenen'le seni am'izao ataoko parenthèse fa mbola idinina rehefa tonga eo Christian Tabera de zay le verenantsika rinany amin'ny hoe le fanjakana mahalala tsara mihitsy hoe tsy nahazo an'le fanjakana izy rina raha tsy nisy an'le fidinina andalama de matahotra de iny zao ny porofon'ny olona le izy hoe zay sa ary tonga le vahoaka rina tonga le vahoaka dikan'izay zany efa misy message makany fitondram-panjakana zany hoe de ahoana zany candidateniratsika ahoana ny comportement atsika manomboko zao fa re vahoaka reo efa manomboka am'saina mihetsika tia hitrotra ao anatin'izao lafin-javatra zao ary mampiasa an'izay zony zay ny zava-misy rina zay tokony ho fantatry ny rehetra ihany moa efa narotsatsika teo le izy fa raha azo averina kely namana teknisiana le sary de averintsika ihany zany hoe ny famalian'ny olo-pirenena ary ty tsy anjon'ny mpanjifa tsy ho an'izay nakeny amin'ny analakely ihany ty rina fa ho any rehetrarehetra ohatran'izay tenentsika zay trangaray zany tenentsika zany hoe facture 10 mètres cube 50 mètres cube nefa tsisy rano mandeha de ahoana nganga mora mitady an'izany vola zany rina tsy mora ane no mitady an'izany vola facture ny jirama zany na rano na jiro de zay le tokony ny vondronan'ny olo-pirenena hoe ahoana no afahafantarana mpitondra fanjakana fa marary no elany zany vola zany satria sarotra amin'ny fiainana am'izao fotoana zao de manomboka mivondrona izy io mijoro izy io ary eny amin'ny quartier rehetra eny mahafiasa ihany le fitondram-panjakana rina ary tsy tonga tam'izao raha ohatra ka tsara sy nety nataon'le fitondram-panjakana araky ny fanazavana sy mifanadidiana nataonao teo ka miresaka anao hoe mpitondra fanjakana efa noentina teto i Baraka Obama tompoka tonga teo amin'ny fitondrana io mbola atao anatin'ny herin'ny tsara mihitsy tany États-Unis zany mbola mainty tsara mihitsy amin'ny volony niala teo izy tapitra fotsiny volony ary tena hoe tena hita hoe misy zavatra niala mihitsy zany hoe tsindry lehibe teo amin'Andriamatoa Baraka Obama rehefa tsy filoham-pirenena Amerikanina intsony izy lalam-panorenandrareo moa zany mazava hoe indroa milatsaka de raha lany ianao voalohany lany ianao tamin'ny mandat faharoa de tsy mahazo milatsaka intsony fa tapitra fotsy io volony nga Baraka Obama io satria naninona ny tambesa na izy satria eo moa zany ny taona mandroso fa ny amin'ny tany mahantra takany Madagasikara rehefa tonga eo dia ohatrany hoe atao hoe manifinify ohatr'izany rehefa miala eo amin'ny tany manitra dia anjarantsika no mijery hoe manahoana ny atao hoe fomba fijery zany jerena fotsiny amin'izao ny resaka hoe karama mandeha lavitra mantsy tsika amin'ity resaka hoe inflation hoe fiakaran'ny vidim-piainany
ahoana ny mpanjify ahoana ny asy ahoana ny olan'ny mpitatana orinasy maninona ny mpanambola avany velany tsy de taitra ntsony makatia Madagasikara amin'izao fotoan'izao na de efa atao daholo ary ty publicité rehetrarehetra ty hoe tongavany a Madagasikara fa zao ka iza mono akaty amin'izao fotoan'izao ny corona tsy voafe ny énergie tsisy orinasa machine inona no ahodina jiro 168 volt tsy ampy 220 volt akory ka izy raha mpiasa machine be eto raha hoe io jirony jirama io raha hoe misy mpandraraha vaovao zany tonga eto tonga de sahirana izy satria tsy hidikizo mihitsy izy satria raha mampandraraha zany ianao tsy maintsy hitady tompony ihany koa marina hoe miteraka asa ho an'ny zanaka malagasy fa lay tompona orinasa tsy vadika totoa amin'izany izy indray nde hitady fomba hoe ahoana ny anaovana an'ity ahoana anaovana an'ity hoe fa hoe zavatra tena hoe milamina no vatanina kanefa tsy izay lay zavatra mitranga de resantsika indray le eo amin'ny resaka karama indray miteny daholo amin'izao fotoan'izao amepirofo mantsitsika hoe tena hoe miakatra ny vidim-piainana zany ho an'ny olona izay mikarama isam-bolana ny tiano resahana eto mikarama isam-bolana mahazo an'ilay fiche de paie zany za tsy miresaka hoe le mikarama hoe mikarama isan'andro le hoe miasa tena fa le mikarama le mahazo fiche de paie isam-bolana anaporitsofotsika hoe mitombona ve le inflation sa tsy mitombona le karama zany iny fa azo le vola de raisina le vola ohatrany mba mateviteviny ery fa ianao ve ahoana tsy haiko aloha ny endry faniry fa njahatra hitanay eny amin'ny fiarahamonina de zao vao mandray karama ianao ataontsika hoe androany ataontsika ohatra mora azo mihitsy le izy fa sao de tsy azo ny sasany mantsy mandray karama ianao de rehefa raisinao le karama de mandeha amin'izay ny kajy rehetrarehetra nireny mpianakaviana moa zany ny tena spécialiste amin'io hoe itya rano iverenako mantsy le resaka rano metra cubanao teo raha zao fandaniana rano tao anatin'ny ray volana moyenne de zao zany ny vola tokanao amin'iny tia jiro zao ny fandanianay menakavy kely ato isam-bolana zao ny jiro itya frais zao ny frais an'ny ankizy donc tia goûter tia sakafo zao tapitra le karama de rehefa tapitra le karama de mandeha tsy tody eo amin'ny tapabolana eo le izy inona ny dikan'izany rehefa tsy tody matody tapabolana zany le karama zay niraisina dia dikan'izay zany miakatra zany ilay vola vidin'entana sy ny vidin-javatra sy ny zavatra tsy vaina zay zany miakatra le izy kady tsotra kely zany de lasa miditra amin'izay mamorona tsy misy ilay rem-pianakaviana sy ray-pianakaviana mbola zavatra hafa indray le hoe mbola manantena le olona tsisy vady le olona fa mety hoe sarabady na hoe maty vady fa tena hoe fafankihoany ilay fianakaviana malagasy ao anatin'izay zany ene no hitan'ny banque mondiale ka mahatonga ny banque mondiale hiteny hoe ny ampy telo hoe tsy ray tapitrisany indray ny mahantra vaovao eto Madagasikara zany ny taremarika avoakan'ny olona dia hitantsika amin'izany izy fa tsisy hoe zavatra foronina zany kara vao miresaka tsika hoe inflation de tafiditra ao daholo zany ny kipitsopitson zavatra rehetrarehetra de eo ihany koa izay resaka karama izay raha vao tsy manao vadinasa ho an'izay afaka manao an'izany de keo mifafana araka ny fitenena fa na manao vadinasa raha tsy tafavoaka ny ekolazin'ny ankizy ihany keo mbola etsy an-dany ho an'izay mianatra any amin'ny privé de matoa zany tenenina eto efa iainantsika fa averintsika fa sao de misy ny tsy matadidy faniry sady mena fotoana indray aloha rina isotro rano tsika manangona vaovao rina de ny vaovao zany rehefa avy niala teo amin'le toerana teo analakely zany ny apitarika ny zony mpanjifa sy ny vaoaka satria tsy nahazo alalana dia nitoy nandeha miadana ampilaminana zay hoe mapasifika azy ny azo nambojatovy zany
de tena vahoaka maro no niaraka tamin'izy ireo zany a dia ny mpitandro filaminana moa zany a zay le tenentsika hoe ainy any ay mpitandro filaminana ihany no miankadre an'le lalan'le zon'ny mpanjifa zany a dia nanaraka moramora tao a ny ankadre an'izay lalana zay a mandra-patonga teny amin'ny kanjanambojatovo a tetsy amin'ny tsangambato zany de nisy fandraisam-pitenena ny olom-pirenena zay tonga tao ary maromaro nandray fitenena natao anatin'izay de tena tarainy hoe tsy zaka ntsony zao vidim-piainan'izao ary tena raisiny izy ireo tena efa famonoana vahoaka mihitsy a zo zavatra mitranga ny vahoaka malagasy zao zay zany ny fandehan-draharaha zany a ary dia fanomezana zay hoe le zorina zany hoe ndao mba maneho hevitra aloha tsika zany ary tsika koa mampiseho fa heritsika satria tsy tratra mivelam-pandriky ny sasany eo manko le dika n'zany zavatra resantsika zany misy fahamailona betsaka ao anatin'izany hoe pasifika ampitoniny satria raha ny eritreritra sasany de hoe isy fandrobany isy fisamborany isy an'izao sy ny sisa zay le izy iny zany a profo voalohany rina nahitana an'le hoe mahay manao zavatra pilaminana ange le malagasy ao anatin'ny marary azy fa inona ny tokony ho atahorany fitotram-panjakana am'izany etsika zany de rehefa nomena fitenenana teo amin'ny ary zay lasa démonstration ngezabe le izy tsika moa mbola miandry ny sarindray le niala avy any analakely na keny ambojatovo rina rahabe mananjara de lasa démonstration be satria tena nanaraka ny olona zany faharoa afaka ny teny ny olona fahatelo laza zany ny mpitarika ny amin'ny hoe dingany voalohany iny eo ampandrindrana mitoyany ary ivoromaika izy ireo ahafana maka fanapaha-kevitra andrindrana zay toyan'izay satria efa iny zany nydingana voalohany zay ny tafana tamin'ny olo-pirenena sy nampahafantarina iamin'ny hoe misy mararity ary mila hijoroanty rena rahabe mananjara efa tsy lavitra mo Christian Tabera zay anisany mihitsika fa nandalo teny atoerina ihany koa ngamby izy raha ohatra ka ama olo-pirenena azy de ho antanitsika izy rehefa aveo hoe ahoana ny zava-misy teny atoerina zany fa zay aloha ny vaovao de zaraitsika riny tena zava-dehibe zay zava-dehibe ny fahafantarana ny vaovao inona moa zany no ataontsika hoe famitinana azy amin'ity raharaha mpanjifa sy ny hoe fahasairana malagasy ity inona mahatonga ny olona imenomenona etsero inona mahatonga ny olona atao hoe mivarim-pananana am'izao fotoana zao am'izao ane asa raha mba mahitanareo fa mietanao an-trano ane ka amidy am'izao tsy haiko fantatro mpitondra ve zany zany endry zareo mividy ihany no tena hoe ainy fa nietanao an-trano ane zao amin'ny akamaroan'ny tokantrano re olona ka amidy amidiny salon amidiny vilia amidiny vilany amidiny télé ary misy zavatra tena hoe manamarika amin'ny fiainan'le tokantrano ohatra hoe fanomezana avy any aman'olona na ohatrany hoe mba misy zavatra marqué an-drareo zany amin'ilay mba entanao an-trano tsy maintsy amidy satria maninona misy marary amidy ny peratra mariazy alliance misy an'izany eto Antananarivo eto amidy miperatra mariazy ilay no amasinina tany am-piangonana tamin'ny mariazy n'le mpivady zany hoe tena manamarika amin'ny fiainan'le olona mihitsy zany peratra zany fa amidy eny amin'ny sisiny dia satria maninona misy marary zany tena hoe mila fanafody dia amidy le peratra alliance peratra mariazy iny zany de mety amiteniny zazany saka inona amin'ny idiranay am'izany tsy misy idirany sasany am'izany fa miteraka alahelo iny hoan'ilay tokantrano nefa tsy tokony zay zany no afipetraka le raharaha zany raha ohatra hoe ka tena hoe mba nety ny fiarina tao amin'n'ilay tokantrano tsy tokantrano ray no mivarim-pananana am'izao fa tokantrano maro na radio na télé na mini-chaîne zay mba fananana kely misy mivarotra fandrina am'izao eny amoron-dalana tsy hoe atao lavante le fananan'le olona tsy zany fa tena hoe amidiny le tompo mihitsy le izy noho izay fahasairanana izay zany dia zany zany efa indice daholo zany ary le izy memafy de inona ny efarany rehefa tsisy amidy tsony de inona ny amidiny ny tenany no amidiny mampalahelo zany
anapavitsika renitsika malagasy mitovy amintsika reny mpivaritena ireny de misy indray mitatiny aiza misy firenena tsy misy mpivaritena aza tsotsorona ohatr'izany le izy fa malagasy zany zao no resaketo tsy mendrika amin'ny malagasy ny toe-javatra tahaka an'izany fa noho nylay afahantrana izay rehefa jerenao le izy tsy avamilay olom-pirenena malagasy eny no mahatonga n'lay afahantrana izy zany atao hoe miaina eo ambonina arembe fa noho ny fisiany fitonglanana am'izay le hoe fitsinjarana ny arikarena izay lasa atsy fikisana tsy ho teneniko le fomba fiteny hoe takaninona sy takaninona za tsy hiteny an'izany eto sady tsy mendrika atsika ihany ko zany tony micro tony ko sacré araka rehefa naverimberina foana ny anarana tany am-pianarana zany tamin'ny journalisme audiovisuel ka le izy zany rehefa jerevanao de tsotra fotsiny reny ny zavatra misy teo analakely te Ambojatofa voka-javatra reny tsy tonga ho azy reny raha tokony ho izy zany dia ataovy ty zany mety fa any amin'ny zay tompona andraikitra rehetrarehetra any tsy miresaka olona eto fa le système no resako le système ny mpitondra fanjakana zany tsy resaka olona mihitsy fa hoe ataovy zay ampidina an'io vidim-piainan'io raha izay ataovy zay ampahazo aina io ariary io roa zay ataovy zay ahafahany vahoaka malagasy mba mitsabo ny tenany rehefa marary izy araka ny tokony izy ataovy izay mahatonga ny sakafon'ny malagasy tsy hoe voky fotsiny iny ko tsy de mitombona tsony le fitenena hoe zay voky maraka ny namany voky ianao fa mangazo no leranao maraina atoandro riva miteraka tsy fahasalamana indray zay fa hoe sakafo ara-pahasalamana no tiana tenenina misotro rononony olona misotro rononony olona mihinan-kena ny olona satria reny mitondra protéine mihinana legioma ny olona eto amin'ny tany ny malagasy ny tiana tenenina amin'io misakafo mihinana trondro ny olona ananantsika ny trondro sy ny sisa zay zavatra azo hoanina ka mahasalama fa tsy hoe voky fotsiny voky le olona fa zavatra atao hoe mahavoky fotsiny fa tsy mitondra fahasalamana ny izay zavatra izay de zay zany mila jerena ao anatin'le izy ampidino ataovy zay fomba ampidinana an'io vidim-piainan'io zay andraikitry ny mpitondra fanjakana zany satria le vahoaka hoentina mitenina reo mpitondra hoe ary de manaraka le vahoaka mitenina reo hoe ary de mandeha izy ary izay le resaka vidim-piainan'izay ihany koa fiatrehana an'izay le akamaroan'ny olona ane mahita hoe to misy malagasy mpiray-tany razana aminy to miaina amin'ny lamina be to misy malagasy mpiray-tany razana aminy atao tena hoe tena mety be mihitsy amin'ny fiainany na samy akizy ary eny anivo amin'ny fiarahamonina eny ene mampalahelo ny zavatra am'seo hoe mijery le samy lala ao de nen'le anankiray satria metimety amin'ny fiainany dia tena hoe mizesta le akizy hoe tena zao letsy mipitrapitra kely de lasa atao hoe manahirana le toe-javatra raha izay zany no raisika ohatra ka ny olona zany amin'izao fotoana zao miaina ao anatin'ilay fahasahiranana dia tena atao hoe mametra-panontaniana hoe de ahoana ihany zany ny fandehan'izy ity reny teny Ambojatofa sy Analakely reny hoa voka-javatra reny vokatra ny fahantrany reny fa tsy hoe zavatra tongatonga ao azy ary io resaka sosialy io rehefa io ny tsy vaofe mipay toe-karena amin'ny teny izany satria ny toe-karena sy ny sosialy ny politika aloha somary atsenaninazy fa ny toe-karena sy ny sosialy mifamatotra io tsy azo sarahana io fa rehefa vo ny ao amin'ny toe-karena mitotongana ny toe-karena tafiditra ao ny resaka lanjam-bola tafiditra ao ny arem-pirenena sy ny sisa ny vokatra ny fambolena ny voly fanondrana ny zavatra afarana avy any velany ny tontolon'ny orinasa sy ny sisa rehefa ny tontolo toe-karena no miotsaka sy mitotongana de ny tontolo sosialy avy hatrany no ifatraran'iny zany hoe rehefa sakafo tsy zarizary zany ny malagasy rehefa tsaboana tsy araka ny tokony izy ny malagasy ohatra de lay toe-karena zany no misy fahavoazana fa le atao amin'le sosialy vokany fotsiny iny
ka raha ohatra zany te hiala amin'ny izay fahasairana an'izay ny vahoaka malagasy dia ny mpitondra azy no tsy maintsy mitady an'ilay vahaolana mba anamaivanana sy analana an'ilay vesatra ilay vahoaka izay efa miaina ao anatin'ny tserany aina amin'izao fotoana izao. Izay ane no tena fipetraky le raharaha fa tsisy an'izany hoe ho tonga eo amin'ny fitondrana ianao de hitsotsotra ao de hoe milamindaminy eo de mahazo indemnité de hoe aizandray mandeha mission atsy CCC de milamindaminy eo tsy izay mihitsy ilay izy fa tena hoe manana devoir ianao zany ary lazainy ny lalam-panorenana zany ho any reto vahoaka ireto. Amaranako azy amidi-pitinako azy namana faniry roapolo tapitrisa amin'ny malagasy ny velaran-tany Madagasikara ngeza be ny morotsiratsika apitaony angeza Maurice nosy Maurice Madagasikara fa ny fiainan'ny Mauricianina milamina be satria tena hoe mipetrapetraka tsara ny endrareo fa itsika inona koa zay 27 millions ve de tsy ho velona eto amin'ity tany ngeza be ity fa ny olona no manararoatra no ilay tsy fipetrahany tena fahamarinana eto amin'ny firenena. Mahafantatra tsara zany zao malagasy hoe tsy tokony ahantry izy fa manana maizy azy ny fireneny fantatry ny vahoaka malagasy zany zao ary efa betsaka ny efa mandinika tsara amin'izao fotoana zao eo mantsy le misy tenany atao ahoany efa tsy fidiny de iny zao le corona de tena nisy olona ny teny tamiko mihitsy hoe afangagnareo kosa mametsiny foanako fanga ny aretina nga mampiteny meloha zany tenen'le ramatoa zay zany de ozy mantsy azy hoe za tsy mametsiny ianao satria voafetra ny fahafahanao zany mahafatajavatra tsy mahafatajavatra ianao dia miteny an'izay fa zao fotsiny no teneniko anao misy firenena any ananinany miaran'ny coronavirus izy fa tsy ohatran'ny mahazo amin'ny malagasy ny vahoaka ao anatin'ilay firenena. Inona ny dikan'izay ny mpitondra any amin'izany firenena zany ny atao hoe mitantana araka ny tokony ho izy sy miatrika an'ilay aretina. Ya ny zava-misy indray verina kely any Atsimotsika rina ay satria teto moa teto andrenivohitra de any Atsimo satria président Marc Ravalomanana moa fatatsika tsara zany fa mamanga ny vahoaka ny Toliary ary hanatrika ny fameloma masina ny redynamisation ny antokotiko Madagasikara dia efa tonga hatramin'ny omaly izy tany Toliary dia tamty androanty izy zany tany Kiloka tany de hitatsika amin'izao vahoaka marobe ao an-damosy ny président Marc Ravalomanana izao zany satria de miaona tany vahoaka anaty cyclopousse izy fa mbola hitondra izy rehefa avy eo fa mbola mandeha tsikelikely moa zany ny sary président Marc Ravalomanana zay filohan'ny national ny atokotiko Madagasikara filoha mpitarika ny RMDM ko na nyrody be mpanoatra ho an'ny démocratie eto Madagasikara zany hitatsika zany président Marc Ravalomanana mirina Randriamasonoro eo akaikiny io zany mitondra ny cyclopousse tena nisy ny tafa ny fanaova président tamin'ireny vahoaka de niatsovonja ny vahoaka tena vonjeo zay président tsy rariny tsy mety tsony tsy zaka lay fiainana amin'izao fotoana zao ary potika tanteraka ny fiainanay mandinika ny hoavin'ny zanakay ianao ny fanafody ianao hitondra fanafody de inona no atao amin'izao olana zay tsy sedrainy izy ireo zao zay zany no ny vaovao indray zany ankilaoka zany zay hoe fionan'ny président Ravalomanana izy moa zany any Toliary araka ny nambarantsika teo zany satria dia zay hoe amin'ny Toliary zay moa zany dia hanatrika ny redynamisation amin'ny alahady izao fa 12 ny volana Desambra rina arabe manantsara zava-dehibe tokoa zany rehetrarehetra izany fa te hiverina kely amin'le resaka seni teo ary ina satria lay seni zany de miteny de zay de tsy nahita an'izany resaka doublon zany de hoe ampangaino nandainga ve zany le vice président seni milaza ny hoe misy an'io doublon io ao 1,100,000 atao anatin'le fanitsanana atao vetivety fotsiny tamin'nandeha iny vaovao iny zany de niteniny le tao amin'ny seni hoe tsy nahita an'izany doublon zany de taitra be ny olona tao an-trano de zao natony maninona
toiso ka zay le mihitsy koa izy le document de travail zany le atao anatin'le passation zany inona le niraisina tao zany satria nijery maika zay zareo ka nisy fanadiadina nataony parlementaire angeloolole nisy olona niaran'le doublan ane ary efa netsitsika teto afantaharatsika teto hoe za tompoko de niaran'le doublan de nazavainy le izy ary karapanondroko de nisy nampiasa tery amin'ny ivoketra teny amin'ny boribory tamy fahadimy ary nisy karapanondro maro be hitatsika nandritran'ireny fividianan'ireny ary inona le karapanondro be de be tao ambany zany daholo zavanisy zany ary mbola nyresahan'le présidency-ny hoe tsy izy lisy mpifidianana io fa raha vo mbola io nesana miverimberina foana reto anarina verimberina re tsikan'izay misy le izy de io am'izay zany mampanala olona hoe hanao ny l'émission-ny am'izay ve zany le seni am'izao fotoana zao satria raha ohatra ka hoe nisy zany adevitra doublan zany de tsy mbola tokony afaka hiteny an'izany le seni vaovao satria tonga de hita be hoe hanao an'le doly izy zany le kilalao izy zany fa ahoana no andraisana an'ireny fanadiadina marobe sy reny temoanazy marobe reny de tokony hanoka afanseny zay zany nandrasany rehetra manko hoe hanokatrady hevitra momba n'ity doublan ty le seni vaovao fa ny anazy nataony tonga aloha tampoka hoe tsisy voafiry andro izy nanao passation de nandeha lay fifidianana bureau permanent tamy latsinahy teo tampoka eo izy de hoe tsisy doublan de inona zany nambaran'ny olona rehetrarehetra amy témoignage inona ny nambaran'le filoha lefitra teo aloha zay nitatana n'io lisy mpifidianana io de nisy fitoriana be de tampotampoka teo de hoe efa voaraina izy misy fitoriana efa manjato zany ane zavatra teny hoe le crédibilité vo manomboka tonga de mienjera amy tany am'le fatokisan'olona am'le senir ina de fantatsavy atrany le hoe amafan'le doublan ve zany ny adevitry momba an'le doublan ve zany no tiany reto seni vaovao reto atao de io mahatonga andray aman-dreny jemy saratsima sy any letra maro sao miteny an'le hoe zahay de hitory am'le seni teo aloha sy le ACC fa raha ohatra mbo manaraka an'izay lalan'izay ihany le seni vaovao zany anadio an'iny satria hoe ny fanadiovana an'iny hamary toerana an'ilay fifidianana ho avy eo 2023 de fa fantatsika avy hatrany zany la voie de 100 mètres zay nge le mahatonga ny ahian'ny olona hoe tena tsy normal mampatahotra ty seni ty de zay mahatonga ny adevitra rehetra hoe ataovy mihitsy aloha le concertation nationale le fikaonandoha-pirenena alamino ny raharaha fa tsy mety zao zavatra ao de io moa ny tereko masaka hatro mivolom-pijaza foana l izy atao andretezana l izy de hitatsika io sady vao manomboka zany le ACC le am'le loko am'le le ACC vaovao de efa tonga de nampanitsaka n'le loi 2011-013 le statut de l'opposition am'le lalàna am'le hoe opposition parlementaire sy extra parlementaire rina rabe mananjara tam'lay loi zay proposition nentina solomamboka teo aloha de tonga de nilazainy hoe mety io nefa misy loi 2011-013 zao fanaraka an'le lalam-pandroenana de vo tonga koa ty seni ty de izao ny nataony tsisy zany doublan zany de efa fatapatatra avy hatrany zany hoe andeha ho aiza am'izay ty lalany ty tsisy en'izany doublan zany izy ny dossier seni vaovao natao le passation zay zany voaray andry zareo zay ny voaray de tsisy en'izany izy de eo le titsika tenenina lizy hoe angana loatra lay famafana an'le doublan marina fa hoe anjaranjareo ta anatin'le document nanovana passation zany fa zao mba nandrasan'ny olona de hoe sao de tokony hanao fanadiadiny zay mipiasika an'iny doublan iny mba ho clean zay mandray an'ity androm-panjakany ty vomery ty mazava ho azy zay zany mba nandrasan'ny rehetra hoe mba tena hanokatra fanadiadina aloha fa sao de zay indray ny taxinareo hoe anao doublan na anao triplan na anao quadruplan sissis eo kinanjo zavatra hafa le izy hafa lelangazo nitondrany an'le izy rina de eo zany zay adevitra zay tsy maintsy mampitandrina andretrarehetra fomba fanaovana politika sy fomba hijoroany zao moa zany hoa de zao hoe mbola hafanomboany io na ny zavatra nataon'ny mpanjify reny mianatra mivondrona ny olom-pirenena mameo feo anankiray de anjara amin'ny mpanao politika koa ny tokony hianatra hivondrona na mpanohitra izy na mpanao politika zay mieritreritra izy fa hiantsehatra ao anatin'ny fifidianana satria mpanao politika no acteur ao anatin'zany élection zany de tokony mba mianatra mivondrona hoe mety amitsika ve io senisy ACC io
hitsara ny fifidianana ho avy eo satria ny tsarain'ny CNCACC ny élection présidentielle de ny élection législative ny communal dia any amin'ny tribunal administratif iny de anjara n'lay mpanao politika de zay zany le tokony etsehany rehetra am'izao fotoana zao tsy hoe ianao candidat de andany vola be ny eritreretinao olany fa zao mety ho victime ianao ao anatin'lay lalao lay cadre hitondrana le fifidianana mihitsy amin'ny akabeany io zany tokony ampamaino rena arabe manjary tsy maintsy nyresantsika zany satria miveritsika fa tsy ho verivery foana ny adevitra mahakasika an'ity seny ity ary mola tokony anamafisana sy andomana latabatra mihitsy zany hoe tsy nety na modoza nataon'le seny teo aloha sy ny ACC teo aloha zay tsy tokony hipetrapetraka any am'izay misy azy ihany satria zay makony hoe satria hoe vita le mission eny taona sy fito taona le mandat de hoe mangingina ve tsia mbola antaniny reny trangan-javatra reny fa inona ny nataonareo tamin'ny fotoanandro de efa manomboka mivany le lansasany hoa le ka tsy maintsy nitandro ny filaminany tsy maintsy nijerevana zay ampilamany fireneny tsy interprétation ana texte nitadiavina aminy fa fampiarana texte zay nitadiavana taminy fefa manomboka mivany lela rina de ho hitantsika eo ny toena ka resaka CNI mantsy singa anankiray fotsiny eo amin'ny resaka hoe tontolo-pifidianana fa le izy anie tsy ny CNI ihany no hoe mahabe resaka teto hoe fa be dia be mihitsy no nahabe resaka teto momba ny io resaka tontolo-pifidianana io dia zay indrindra no nahatonga ny aty amin'ny fanoherana amin'ny teny hoe le tena tokotany be ampifidianana mihitsy aloha mila diovana tanteraka andao mihitsy aloha miverina amin'ny voalohany hoe ijery amin'ny fomba rehetra mihitsy mba tsy isin'ny hoahoahoasy ny olana antsony any aoriana zany ka raha ohatra mantsy le zany tsy voalamina de n'izao de ireo taranaka ao ariana no izaka an'izay le hoe manahirana eo amin'le resaka tontolo-pifidianana zay de misy miteny mantsy any ambadibadika any hoe haiko inona ny tsikerana an'izay CNI ihany ko i président Marc Ravalomanana raha nanatrika ny fianianan'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao ny président Marc Ravalomanana raha nanatrika ny filazana ny voka-pifidianana tamin'ny voka filoham-pirenena nataony tao amin'ny ACC tamin'izany fotoana izany ko inona no itsekerana indray dia andraso aloha hazava tsara le fandehan-javatra fa rehefa mitondra izao fitondrana izao dia ny olona tao amin'ny CNI ane no niteny hoe nisy doublon le izy fa raha ohatra talohan'lay filazana ny voka-pifidianana nataon'ny ACC na talohan'ny fianianana nataon'ny filoham-pirenena no mipotra iny zavatra nyteneny ny filoha lefitra ny CNI tamin'izany fotoana zany iny dia mety zavatra hafa no an'izeo fa efa teo zany lay mpitondra ankehitriny no nipotra ilay resaka hoe nisy doublon tao ary tompona nraikitra ambony teo anivon'ny CNI no niteny an'izay fa tsy hoe olona tetỳ amin'ny sisiny tetỳ na hoe olona tery ananina tery zany hoe zareo mpandoha bary eo mihitsy zay atao hoe akaiky vilany fenoarinao fomba fiteny malagasy zany no niteny hoe nisy doublon le izy de iny eny natonga ny olona am'izay hotaitra hoe hay ve ohatran'izany de nempotra de natao zany le passation amin'ny mpikambana amin'ny CNI teo aloha sy ny CNI vaovao dia am'teny moa zany ny mpikambana amin'ny CNI vaovao araky ny reniresantsika reny zay tsy nahita doublon zany mihitsy aloha ry zaloha moa zany vaovao teo nivon'lay izy fa araky ny teneny faniry teo hoe raha zay zany ny fandehany de tokony mba hoe jerena ihany hoe inona marina zany resaka tsy mety amin'ny farany zany inona marina ny tena momba nyty resaka doublon ty zao de tokony misy fanadiadiana aloha zay vao tena hoe andray ny asanay marina aloha zany hoe amin'ny resaka lalàna de hoe vita amin'ny passation de hoe mandray ny andraikiny zany araky ny lalàna ireo mpikambana ao amin'ny CNI vaovao zany fa raha ny antsona hoe opinion publique mijery an'io CNI vaovao io de miteny daholo hoe tokony zareo zany hoe mba hoe anadiady aloha zany hoe inona marina ny zavatra nyseho teo aloha teo inona tsara ny zavatra nyseho teo aloha mba tena hoe aklinina tsara nyty zavatra irosona ty zany satria mety
hiteraka tsy hoe mety fa anahirana izay raharaha zay ary efa hatrany aloha ary tsy tongatonga ho azy io resaka hoe 70% tsy mifidy io na ny abstention zany satria fantatry ny olona hoe tsy io zahatra misy tsy milaminy io sinsisa zay zany mahatonga an'le hoe mila jerena andatabatra boriboly ilay famahana ny olana de misy amiteny mila vaniny sisisa tsy mila vaniny zany satria ny taranaka ho avy zany no tsy maintsy banjinina ao anatin'izay rehetrarehetra izay efa mandeha de mandeha ny fotoanantsika raha tenenina teo hoe ho avy eo i tabera Christian dia amboarintsika amin'ny fotoana manaraka zay satria ny fotoana efa mandroso de mandroso ny atao hoe ny fandarana maro samihafa eto amin'ny MBS ny radio Mada ihany koa tsy maintsy tsinjovina sy tsy maintsy arahana izay fandaminana rehetrarehetra zay ka izay zany no endritsika mamarana ny fandarana Miara Manonja tamin'ity fotoana ity ialatsiny ny fahatapahana tao anatin'ny adiny ray satria tapaka ny jiro ny jirama tsy avaty aminay no nanapaka azy na tonga ny fahatapahana fa ny jirony jirama no tapaka dia nijery vahaolana ny teknisiana tato amin'ny MBS dia vahaolana vato anatin'ny MBS no afahantsika manaraka ny fandarana izany tsara omariana izay isaorany ianao naharitra hatramin'ny farany mirary soa antsika mianakavy samy hotahin'Andriamanitra veloma tompoko.